Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Amin'ny fifaliana lehibe indray no eo amintsika amin'izao fotoana izao raha lasina vavamalala. Falbenay tenako mihaona aminao eto andrà miarabanao natratra izao andro anio izao natratra ity andro alina anaovantsika an'izao fandarana izao, fandarana Andramoka Izaho vavaka fiambenana. Iarahana fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy. Dia manonaka dana tompo amintsika tsirairay avy fa alipindray mahita anareo ary matoky fa ifampahery indray tsika amin'ity androany ity. Raha androany no voatonga eto dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra mihitsy akory natagavanao eto, fa tena misy raha ilan'ny tompo anao todian'ny mason'Andriamanitra ianao androany ary tsy hainao sendra mba nikitikitika tena hitan'ity fandarana ity, fa mino fa sitrak'Andriamanitra mihitsy ny hanonao ny fandarana eto androany. Ka dia tonga soa dia maharetatra amin'ny farany adin'ilay sasany hoe ny raha antsika androany inoko fa adin'ilay sasany tena mpiakatra ny fononao, adin'ilay sasany tena hainonao bitsiky ny fanahy masina ao anatin'ity fandarana ity. Ka dia miarabantsika rehetrarehetra tonga soa. Halleluja. Ratsiny efa eo koa nareo izay paketo isanandro dia arabaina manokana ihany koa nareo fa ny be mahita anareo ary ho anareo moa izay efa paketo dia ho azy miditra voalohany dia omena tsodrano izy. Halleluja. Ka androany niditra tamintsika teto androany niditra voalohany teto androany raha nampamitsika Erika Raka avy eto Frantsa, izy niditra voalohany teto ka omena azy ny tsodrano. Miara-mahazo tsodrano aminy nareo any Madagasikara, nareo any Koweït, Arabia Saoudite sy any Chine izay somary faible somary taratara ny connexion nareo. Ka ity ary ny tsodrano ho anareo amin'ny androany ity. Salama fa 17 fivavaky Davida izy ity. Salama fa 17 dia ny fafito sy fahavalo aminaran'i Jesosy manao hoe ataovy mahagaga ny famondram-ponao ary mpamonjy amin'ny tananao ankavanana izay olona mialoka aminao mba tsy ho azo ny fahavalo. Arovy takany anak'Andriamaso afenao ambany aloky ny elatrao mba tsy ho azo ny ratsy fanahy izay mampahory dia ny fahavaloko masika izay manodidina. Andiny 17 mitoy dia antsika ny fahafoloka hatramin'ny 12 fa any amin'ny andiny 17 manao hoe mitsangana Jehovah sakano izy ary pao izy vonjeo amin'ny sabatra ao ny fanahiko tsy ho azo ny ratsy fanahy. Vonjeo amin'ny tananao Jehovah mba tsy ho azo izao tontolo izao izay manana ny anjarany amin'ny fiainana amin'izao fiainana izao sady venonao arena ny kibony. Maro anaka izy dia mamela ny fananany be ho an'ny zanany madinika, fa za kosa dia aoka hitan'ny tavanao amin'ny fahamarinana
aoka ny endrika mahafapoa raha ny fo. Halleloia, amen. Sanahaka fafito ambe folo dia ny fafitoka hatramin'ny fasivy sy faefatra ambe folo hatramin'ny fatimy ambe folo ny tsodrano azo ny Arab-Amerika sy nareo rehetrarehetra ny Madagasikara, Arabia Saodita, Koweity ary Chine tamin'ity androany ity. Dia hamonjy anareo tokoa ny Andriamanitra amin'ny fomba famonjy manara-penitra tena tsy misy ohatr' izany. Ka ninona mety zavatra holalovanareo, na mety zavatra lovanareo amin'izao fotoan'izao dia aza matahotra, aza manahy fa izany hitsangan'Andriamanitra dia hanakana an'ireo ary handripaka an'ireo. Ho tahiny tompany antsika rehetrarehetra. Arakaraka ny ranabavy atao ranabavy Ando Andry eto Frantsa, ao ihany koa Razanatsoa Sylvie ao Arabia Saodita, tahiny tompo Sirina Rosemina France, Mami Koweity, Kodaleoni Arabia Saodita, kadaka malala Sesena, miala tsiny indrindra kadaka fa adino malina ny teny fa maly anniversaire ranabavy kadaka. Dia ohatran'ny varinitsika dia adiniko noho ny laza sy ny rahabazy ka androantsika rehetrarehetra dia andao mba hanonona fiarabana hanolotra teny mamy ho andranabavitsika kadaka malala Sesena fa anniversaire-ny omaly. Dia mba hampasoavana mandrakariva ny ranabavy kadaka ho tahin'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao, dia Andriamanitra ny hitanao sy ny taranakao mandrakizay zay rin'ny fonao dia ho ataon'Andriamanitra lavandro iainana mba hampasalamana sy fahasoavana ranabavy kadaka dia manoroka mamy anao zay amin'izao anniversaire anao izao. Halleloia. Soa meva eto Frantsa ihany koa, tonga soa ihany koa i aina eto Frantsa akoa dia na Frantsa na Frantsa dia Kodanela Belgique, ao ihany koa Felana Rakoto Frantsa, dia izy koa mbola mety tsy narabaiko fahombiazana fitahina lasoloha lasoloha misy lasoloha fa lasa kely le anarana rehetra rehetra dia manjary mampalahelo nareo tsy voaraba. Ay tsy tiako tsony taiza teo no mijanona. Kadaka efa narabaitsika fahombiazana fitahina Madagasikara, i Zamina kamaradin'i Jesosy France, tozy Jesosy mandrakizay Allemagne, dia i Lovritina France, tonga soa ihany koa i Kodaleoni Arabia Saodita, Kodanela Belgique, i Manambotsoa France, Yama Koweity, i Todraonsoa France, Ranabavlina France, Marie Hortensine Arabia Saodita, Koweity, Sandola Koweity, tonga soa daholo i Todraonsoa, i Angelina Rodriguez Arabia Saodita, dia Razana Monika Koweity, Bartel Madagasikara, Tsina Varamiel France, Rantalina Marie Charline Madagasikara, Marie-Jo États-Unis, i Mapionna France, Bert Sava Koweity, tahiny Jesosy tsisy isorana mitsodrano misaotra anareo ihany koa. Laha ampiririna Liban dia ao ihany koa izy koa mbola tsy voaraba, Angelina Diamant Chine, Erika Raka Raiso ny tsodrano, misaotratsika Ando Andry tahiny Jesosy, misaotratsika mirabany ranabavitsika kadaka. Dia izay angamba ny mbola tsy voarabako ny ankoatr'izay mety efa voaraba daholo angamba. Tonga soa daholo nareo dia mahareta hatramin'ny farany. Raha moa ekiparaka amintsika eto dia ranabavitsika Fontaine Lalanirina, ranabavy lalàny nitondratsika anaty vavaka fanombohana, dia ranabavy Angelina Rodriguez nitondratsika anatin'ny toriteny, ary ivavaka amin'ny firenena kosa ranabavitsika Eliza Tsiala. Tahiny Jesosy ihany koa Fontaine Lalanirina, zanaky Zoko Felina Rakoto, samy eto Frantsa izy mianaka. Andao ary tsika aloha metraka amin'ny fotoam-pirantan'Andriamanitra, andao aloha tsika hivavaka dia avy eo mitohy ny filazan-draharaha sy ny fotoanantsika. Ity ny Rakoto ary zaka koa eto Frantsa, tahiny Jesosy ary Lalanirina.
andro kelyntsika tompoko azafady. Fiadan'ny tompo amintsika rehetra dia mbola hiaraka vavakatsika ry Andriamanitra iranina eo. Mbola misotranao indray fa mbola nomenao izao arivo izao anohizanay any vavaka fiambelana dia mangataka ny famondraponao zay Jesosy mba ho tanteraka aminay zavatra ataonay eto dia mifona aminao zay Jesosy raha nisy zavatra izay fanaraka ny sitraponao nataonay, natao ny fiteninay zany, natao ny fihetsika eny, natao ny fisananay dia fonanao anatrehanao zany tompo malala dia mangataka aminao kosa Jesosy mba ho tahinao ny fitaovana izay ampiasanay rehetrarehetra eto ary ny connexion anay mba tsy ho tabadabaka dia io koa reto mpanomponao izay toroany teninao sy vavaka ny firenena Jesosy dia voninahitra dia ho anao ihany Jesosy malala ary fiadanao anay tsiraray avy. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra andranabavitsika fantainy lalana irina ranabavy lalahy tagnatin'izay vavaka matsiro be izay netiny tamintsika teto androany izay. Alleluia. Dia mankasitraka dia tahiny tompo ranabavy lalahy dia maherezatra ny hatrany tombo sy ny tombo fahasoavana dia Jesosy amaly fitenao tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao teto. Alleluia. Hitra amin'ny tenin'Andriamanitra isika fa nefa hienohira aloha tsika mialohan'izany. Alleluia. Andao tsika hienohira, andao tsika hiary teny androany hoe tsara Andriamanitra. Mino fa hainao koa resy lahatra ohatran'andro any teny hoe tena tsara io Andriamanitsika io. Rehefa avy eo moa tsika rakizy tapitra ny fandarana dia ao anaty zoma isika hanao an'ilay alim-bavaka kely, alim-bavaka fohy, tapitra eo amin'ny amiray maraina eo raha be indrindra, tsy hisy afa-tsy fiderahantsika n'Andriamanitra ao amin'izay. Rehefa avy eo tapitra ny fandarantsika zany dia hanao an'izay tsika rehefa eo fantatrareo ao anaty zoma. Alleluia. Nambinitso makirinina mbola tsy narabaiko any Koweït ihany koa dia tonga soa isika rehetrarehetra. Andao ary enohitsika. Alao rehefa nanira alohan'ny tokotena fa manazava ny filazandrara kely. Menofinaritra aloha reny zao tsika rehetra hiara-hika hiteny androany hoe tsara ianao Andriamanitra. Alleluia. Amen.
alleloia zorantsika n'andriamanitra zany iza mino fa niara-nira tamiko nareo hoe inona tokoa moa tsy azo taminao andriamanitra azotsika tamin'ny daholo kosa zay tokony ilayntsika sa ahoana ozy nareo zay tokony ilayntsika alleloia dia azotsika tamin'andriamanitra tena tsara andriamanitra raha resy lahatra amin'izany no rehefa vao dia rehefa aveonao hiteny amin'izany anaty alim-bavaka hoe andriamanitra tena tsara ianao ino hitondra fiderana ho anao tena akasitran'andriamanitra rehefa ny fahaizana mankasitraka tena zava-dehibe arabaiko aloha andin'ilay soizaila mbola tsy narabaiko teo maharianaty anà tonga soa andin'ilay soizaila moa ny Suisse maharianaty anà ny Canada Mbotsylda ko hitako teo any Koweït dia ifaliray ritovo eto France Atsasikapatitsy eto France ihany koa dia zay nareo mbola tsy narabaiko teo tonga soa daholo tsara indrindra andriamanitra tsara indrindra ny fitiavanao andriamanitra alleloia enotoritentsika zao nitoroteny enotsika dia entin'ny ranabavitsika Aingony Rina Rodriguez alleloia izy nitondratsika anatin'ny toroteny androany nanomboka maly moa tsika dia misy zavatra kely ataotsika ty nafinaritra le maly nafinaritra be le maly le mizara fahatsapana taditanareo maly zany ho anareo izay tsy teto dia nisy hoe rehefa tapitra ny toroteny alohan'ny idirantsika amin'ny hira sy ny vavaka dia misy aminareo mpijery reo mba hiteny en direct eto hoe inona mba fahatsapana inona mba nakasika anareo eto amin'ny toroteny inona ny fahatsapana mety hitsapanareo inona no mety fahatsapanareo sy fahitanareo inona no ao anatin'ilay mitra inona ny zavatra azonareo tenenina atao anatin'ny toroteny mety verse ve ny tadidinareo hoe nakasika anareo na hoe misy zavatra voarainareo hoe ohatra zao izara fahatsapana zany tsika alleloia ka ao aorianan'ny toroteny ranavavy Aingony Rina Rodriguez dia amelabelatra ny ten'andriamanitra ny tenako dia aoriana famelabelarana ataoko dia zay appel raina roa telo rabe indrindra tafiditra voalohany eo dia izara fahatsapana nareo tsy lava be tsy mihoatra ny 2 minitra teny fifotsiny hoe nakasika ana le zavatra ohatr' zao ve ka ohatra zao le ohatra zao zay zavatra tianareo tenenina eo zay zay no ataontsika androany aorianan'ny toroteny zany dia manao appel ny compte koa mba angatahako mba isan'ny oratra hoe ny compte satria mety mila misy aminareo tsy mahafantatra satria ny page man tsy tia anaovantsika compte live ty dia mba eo mampiona azafady na nareo zay afaka mizotra mba soraty hoe ny compte koa Aki Radio andramoka izao ny compte zay etiko ka io compte io no antsonareo ho anareo zay mba te hizara fahatsapana reo dia mba eno eto zany ny feonareo alleloia raha ankizy efa mpiteny eto moa dia mba hizahako asiana sary ihany ho anareo zay mety olona vaovao satria misokatra ho anrehetrarehetra zay mba painina kelitsika izay io soratany Aingony Rina Rodriguez io inona nakasika atao amin'ny toroteny inona no mba fizarana tianao atao zany moa dia mba sady animetsika ty fandarantsika ty mba mety hoe mba hizarana anareo ihany koa mba hifantoka dia mifantoka tsara tsika natao toroteny dia rehefa aveo vita ny famelabelarana dia samy mizara ny fahatsapana zay tafiditra amin'ny appel eo zay ny tompoaritsika rehetrretra ndao ary ampandrotsika ranabavitsika Aingony Rina Rodriguez mahafinaritra be mehetrehtra hoe ray volana rapitso ohatr' zao tsika efa ao anaty Pentecoste alleloia afaka ray volana ohatr' zao zany tsika efa tena voninandro Pentecoste be mihitsy vita sabatsika ohatr' efa mipetrapetraka mivonina ho amin'ny fety lehibe dia nifandraisantsika ny fanahy masina fankalazantsika ny latsahan'ny fanahy masina amin'ny Pentecoste 28 mai ny ankalazantsika amin'ny Pentecoste afaka ray volana zany alleloia dia efa mboamboary ny programa averikany fa tsy misy live loha enonareo amin'io sabatany alohan'ny Pentecoste ny ohatra mahazatra fa amin'ny andron'ny Pentecoste kosa dia tsy misy live fa dia ao anaty Zoom isika rehetrretra no miaona manao fotoam-bavaka ho anareo zay tonga aty moa dia efa atao tranotsika ny miara-manao Pentecoste alleloia vonina zay menakavy kely andray anareo misokatra anareo na ny varavarakely na ny varavarambe na ny vavahady be na ny vavahady kely tonga aty ianao zavatra tsotra ny ilaina aminao etaetan'andriamanitra tsisy fidirana ty ary tsisy mpanatitra tsisy ninninina tsisy tonga fotsiny ianao zay fotsiny dia hoantsika zay tonga moa dia mba misy fitafiana erahantsika raha mba sitrakareo satria mety mba hisy clip kely ndray ohatran'le cliptsika ndray andro ry mba ho ataontsika indray
dia mba mitondra akanjo, manao akanjo fotsy daholo tsika amin'ny andron'ny pentecoste. Halleloia. Zay zany mba fiarahantsika kely eo ho anareo zay vaka ty. Nefa raha tsy manana akanjo fotsy ianao azo ataonao ho sakana akory zany fa tongava foana ihany. Halleloia. Nareo vavy afaka mitondra fotsiny, nareo rehefa tena tsy manana akanjo fotsy dia saron-doha fotsy entina. Halleloia. Andao rehefa tsy andro ny ama hony ny tompo ama any Koweït tehirizany be zay tao Frantsa, Elizatsiala any Koweït. Ndao ary zay no ela hiditra amin'ny toritentsika aingo Nirina Rodriguez anao avy hatrany ny fitenenana dia mihaino finaritra tsika mianakavy miaraka amin'ny ranavavitsika Rodriguez. Halleloia. Anao ny fitenenana azy. Dia mankasitraka indrindra ny pastera name fitenenana dia tononona ho amintsika tsirairay avy amin'ny fiantanan'i Jesosy Kristy Tompo ary ny fahasoavana sy ny fahatsaranany ho ao anatintsika. Alleluia. Amen. Dia mbola fifaliana lehibe ho ary havana malala ny tsara ny ten'Andriamanitra amintsika amin'ity andro ity izay fampaherezantsika eto indray. Ka ny tenin'Andriamanitra izay hovakiantsika dia hitantsika amin'ny filasan'ny tsara soratany Jaona. Filasan'ny tsara soratany Jaona toko voalohany 1:1 ka hatramin'ny 12 izay mivakitoy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no narena ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Izy no nisy mpiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona, ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Nisy lehilahy nirain'Andriamanitra, Jaona no anarany. Izy tonga vavolombelona hanambaran'ny mazava mba hinoan'ny olona rehetra no honony tena. Tsy izy anefa ilay mazava, fa tonga vavolombelona hanambarany mazava ihany izy. Tao ny tena mazava izay nahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy, fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraka ny rà na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona, fa naterak'Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika. Ary hita ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Jaona nanambara azy ka niantso hoe: iza ilay nolazaiko hoe izay avy ao aoriako dia efa tonga eo alohako satria talohako izy. Fa tamin'ny fahafirenonana nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy misy nahita an'Andriamanitra naoviana naoviana, fa ny zanak'ilay tokana sy ao an-tratrany indray izy no nanambara azy. Alleluia. Amen. Mahafinaritra be rehefa fiavana malala ity ten'Andriamanitra ity. Ety am-piandohana aloha dia tamin'ny zaho naheno an'ity ten'Andriamanitra ity, fiavana malala teny am-pitadiavana asa no naheno an'ity ten'Andriamanitra ity tamin'ny 2012. Dia nisy tanora be dia be moa zany zay miandry fandehanana ilay asa taty ivelany tamin'izay. Dia eny amin'ny fiandrasana ny asa teny dia nisy tovolahy tena mbola tanora kely. Dia tena mbola tanora kely teny amin'iteny io izy. Dia mihaino zany tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy, fa
zay rehetra nandray azy dia ny miniry ho tonga zanak'Andriamanitra dia ohatrany ialako teny ifonako amin'Andriamanitra mihitsy moa zany fa zara zany tamin'izany dia tena hoe tapitapiko ve sa misy kely koa dia sa tsy ampiampy kely ty lehilahy ty zay zany nataoko ohatrany tsy ampiampy ve ty lehilahy ty satria ohatrany naverimberiny foana zany diny ka le teniko moa be dia be no miverimberina dia zao ry havana malala taty aoriana amin'izay tonga taty Saodia moa za dia namaky baiboly amin'izay dia tonga tamin'ny tenin'Andriamanitra io amin'izay teo amin'izay tonga saina tamin'ity tenin'Andriamanitra ity dia iny nahitako ny teny tato amin'ny baiboly no vakiako amin'izay vakiako voalohany mbola tsy azoko vakiako fahandroa dia nataoko tsenjery mihitsy alina be mihitsy tamin'izay vao natao fa nianatra anio haiko tsenjery tao anatin'ny izay indray alina izay dia zao ry havana malala tena ilaina ny miheny tenin'Andriamanitra dia mandray kay tamin'izany tsy le tovolahy tsy ampiampy kely fa za mihitsy ny tena tsy ampy tenin'Andriamanitra ary mahalasa saina be mihitsy ny ty tenin'Andriamanitra ty hoe izy ozy izy ny nisy-piainana ary ny fiainana ny fanazavana ny olona ary ny mazava ozy dia mamirapiratra ho maizina fa maizina tsy nandray azy iza moa le mazava ty ny tenin'Andriamanitra ho lasaina eto Jesosy satria Jesosy le fahazavana izao ny fahazavana izao tontolo izao ozy Jesosy zay rehetra mandray zay manatona dia tsy mba handeha maizina da tsika amin'izany ny fiainantsika io ry havana malala dia azo hoarina tahaka izao hoe ao anatina trano le fiainana zany trano maizina be tsisy jiro raha vany amin'ny hazavana avy any ivelantsika tany amin'ny hazavana be hiditra ao anatina trano tsisy jiro amin'ny andro alina dia ao tsika tena hoe mitsapatsapa miraparapa ozy izy ny fitenenana tsy mahita izay ombanao rehefa mbola tsy mahita ny fandretana jiro ao tsika dia tena mety hoe mety ho tafotohantsika ao dia mety ho solavaka tsika ao amin'ny maizina ao ny androtsika koa mety hoe hidona amin'ny zavatra mihitsy midona amin'ny zavatra ao ny androtsika lohatsika dia tahaka izany mihitsy dia inona moa zany ry havana malala le hoe mety hoe lavo minjea dia ny fiainantsika lavo fakam-panahy ary ny fakam-panahy tena ratsy tena mora mandavo ny zanak'olombelona dia ny fijangajangana mora lavo ny fijangajangana ny olombelona mora lavo ny amin'ny fampotsampy mora lavo amin'ny zavatra maro isan-karazany satria rehefa tsy ao anatintsika le mazava dia tahaka izany ao tsika hoy ato eo mety hoe vodona ao lohatsika midona amin'ny zavatra ao lohatsika dia io tsika le hoe domin'ny olantsika etsy domin'ny olana miodiny tsika olana miolona tsika etsy olana mirosotsika olana miambrotsika olana satria nahoana tsy ao anatintsika le mazava rehefa mbola tsy ao anatintsika mihitsy ny mazava dia ohatran'izay foana ny fiainantsika ka ny ahatonga antsika ho afaka amin'izany rehetrarehetra zany dia ny fampidirantsika Jesosy ao anatintsika amin'ny fiainantsika izay reriany satria izy le fahazavana ka rehefa manana ny mazavantsika dia hitantsika ny lalana tokony hisorantsika fantatsika ny zavatra tokony ho ataontsika ary rehefa manana an Jesosy ry havana malala araka ny teny vakitsika teo hoe fa eo amin'ny 120 hoe eo amin'ny 1:9 tao izy ny tena mazava
izay nazahoan'ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovana amin'izao tontolo izao nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga teto an-tany Jesosy naka toerany maha olona azy ary natongavany teto an-tany dia hitondra fahazavana ho an'ny olona rehetra, ary io tsisy hakanavaka fa izao tontolo izao izy araka io voasoratra io. Tsisy hoe ny olona ho an'ny olona fotsiny, ho an'ny olona manana na amin'ny olona metimety, fa ho an'ny olona rehetra mihitsy, ho an'izao tontolo izao mihitsy tafiditra ao daholo ny zavatra rehetra. Dia tonga teo amin'ny tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy, fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ny tonga zanakany amana, dia izay mino ny anarana. Ka eto izany ilay hoe tonga tany amin'ny azy izay rehetra nandray azy. Tena hoe izay rehetra mandray an'i Jesosy dia omeny hery tokoa. Inona ilay hoe nomeny hery? Omeny anarana sy fahefana, tahaka ntsika zao hoe efa nandray an'i Jesosy. Dia rehefa manao délivrance tsika dia masitrana olona. Rehefa misy olona misy fanaratsy ametrahantsika tanana anaovana délivrance dia maroaka fanahy maloto amin'iny olona iny tsika. Izay ilay hoe omeny anarana sy fahefana, izay ilay hoe omeny hery. Ary tsy misy olona manana fahefana afaka fanaratsy asitrana olona amin'ny aretiny raha olona tsy manana an'i Jesosy. Ny olona izay manana an'i Jesosy izay mandray azy manana izany fahefana izany. Dia ny zavatra mahafinaritra ary havana malala dia misy teny any amin'ny ao amin'ny salamo. Salamo ny salamo fa 80. Salamo fa 80 vakitsika amin'ny ny voalohany sy faharoa. Salamo fa 80 andiny voalohany sy faharoa izay mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Fa indro raizina manarona ny tany, ary ny azipity manarona ny firenena, fa aminao kosa ny mpisahan'i Jehova, ary aminao nisy ho amin'ny voninahiny. Alleluia, amen. Izany hoe rehefa nandray an'i Jesosy tsika dia misy tsika ilay manana ilay hazavana, dia tsika izany no hazavana mirapiratra eto amin'ity izao tontolo izao ity, araka io tenin'Andriamanitra io. Ary ino izay ny aizina manarona ny tany, ary ny azipity manarona ny firenena. Tena rakotraizina ny tany ankehitriny ry havana malala, ary tena hoe ao anaty azipity tanteraka, azipity ny fahagotana, satria tena efa faratapony amin'ny degré amin'ny fahagotana ny zanak'olombelona amin'izao fotoana iainantsika izao. Efa tsisy fanahana olona intsony fa fanahana biby mipetsaka. Tena ny tanàna misy anay ry havana malala, misy lehilahy dia zanany lahy, misy lehilahy izay izany dia mamany nokapohany tamin'ny fanoto-vy ny lohany. Dia izay izany no tantarain'ny ankizy tany, dia vaky be mihitsy izany iny amin'ny andriny, amin'ny ila andriny iny, ny sofiny iny, ny ohatran'ny hoe ny rano firitika teny amin'ny plafond mihitsy, dia maty sur place teo moa ilay reniny. Dia hitantsika amin'izany fa tsy misy olona hoe olona manana fanahy Jesosy, olona manana fanahy masina avidana ho an'izany, fa ny olona tsy manana Jesosy no manao zavatoza tahaka an'izany. Dia mila tsika tena hoe mandray an'ilay hazavana, mandray an'i Jesosy mba hananantsika izany hoe famirapiratany aty amintsika izany, tena hoe hiseho amintsika izany hoe voninahitran'Andriamanitra izany, ary io tenin'Andriamanitra no vakitsika teo eo. Dia tena hoe meteza maneke apiditra n'ilay hazavana, ilay fahazavana ao anatintsika. Dia
ny amin'ny alalan'ny fandraisantsika an' Jesosy sy ny alekentsika azy anjaka ao amin'ny fiainantsika. Dia ho tanteraka amintsika io tenin'Andriamanitra io fa aminao kosa no impisahan'ny Jehova ary aminao no isehoan'ny voninainy. Aleloia, amen. Dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'izany tenin'izany ry havana malala, inoana fa nahakasika ihany na dia fohy ihany ary ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ary ny fahasoavana sy ny fahatsarana ho amintsika izay naharitra ny hena izany hatramin'ny farany. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra andranam-bavitsika haingony irina izay nitondratsika tanatin'izay toriteny izay. Aleloia. Dia Andriamanitra manankiray pasoavana amaly fity anao dia tongava amin'ny ambony indrindra mitombory sy mitombory pasoavana Jesosy amaly fity tamin'ny asin'Andriamanitra izay vitany teto indray. Misaotratsika rehetra ihany koa izay mampahery azy hatrany mampahery an'ireo mpandray anjara ireo amin'ny fisaorantsika azy satria ary ny fisaorana ataonareo voaraindry zareo daholo reny ary mampahery an zareo dia mahatonga azy mbola vonona ny anao indray ao aoriana ao. Ka dia mankasitraka fa nareo koa dia mpiara-miasa akaika mahay mankasitraka an'ireo mpandray anjarantsika mahery fo kelyntsika ireo. Aleloia. Jesosy koa amaly fity anareo anie. Aleloia. Filazantsara ny Jaona toko voalohany 9:20 no netiny tamintsika teto, io no velabelarintsika eto androany. Aleloia. Fakiko manontolo izy loha amin'ny aran'i Jesosy dia avy eo everina tsikelikely amin'ireo famelabelaran'ireo tsika. Hoy ny ten'Andriamanitra fitarihan-teny. 9:1 amin'ny Jaona, filazantsara ny Jaona toko voalohany. Tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray azy. Izy nisy mpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona ary mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy. Nisy lehilahy ny rahan'Andriamanitra, Jaona no anarany. Izy tonga ho vavolombelona ambarany mazava mba hinono ny olona rehetra no ny teniny, tsy izy anefa no ilay mazava fa tonga ho vavolombelona ambarany mazava ihany izy. Tao ny tena mazava izay mazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy ary izy nanaovana izao tontolo izao nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy fa izay rehetra nandray azy kosa dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay niny ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraky ny rà na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa naterak'Andriamanitra. Aleloia. Ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahitra dia voninahitra miendrika ho an'ilay tokana avy amin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Jaona nanambara azy ka ny antso hoe izy ilay nolazaiko hoe izy avy ao ariko nefa dia tonga teo anoloko sady talohako izy fa tamin'ny fahafenony no naisantsika rehetra dia fahasoavana na amin'ny fahasoavana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana fa ny zanaka lahy tokana teo izay teo tratran'indray izy no manambara azy. Aleloia, amen. Zavatra roa no ao anatin'izay teny lavalava mivakitsika izay, zavatra roa io mitadasika be raha io rehetrarehetra io no misy zavatra maromaro azo trandrahana sy jerena anatin'io. Fa zavatra anankiroa mitokana tainy teo mpandrian-jafy ny asina ihany koa ao Madagasikara ao izy anatahandrana bavitiana Rakotoary Zaka. Aleloia. Dia ho tadidinareo io anaran'io fa avy ny fotoana hitanareo hiteny eto io lehilahy io dia anambara ny voninahitr'Andriamanitra fa miandry kely aloha tsika fa manana ny fotoana ny Andriamanitra ao anatin'izany. Mahereza maharetatra amin'ny farany nareo mianakavy kely andrian-jafy ny asina tianareo Jesosy. Aleloia. Zavatra roa ngeza be no jerentsika androany dia ny amin'ny ilay teny anankiray hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay miny ny anarany. Izay aloha jerentsika voalohany
dia ny faharoa momba n'ilay ilazana azy fa izy a dia mazava anazava ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao ty zay no natongavany. Alleloia. Voalohany indrindra dia raha mamaky ny tenin'Andriamanitra sy any amin'ny Genesis dia voalazany tenin'Andriamanitra fa tamin'ny voalohany any amin'ny Genesis toko voalohany andininy voalohany sy ny faharoa ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary aizina no tambonin'ny lalina. Alleloia. Zany hoe ny fiainy ty zao tontolo zao ty tsy nisy endriny sady foana tsisy ninina ratsy tena hoe ratsy tena angazanareo fa nahita ny sariny any amin'ny volana dia jerengely any amin'ny volany fa tena tsisy fiainana tsisy ninina tsisy hazo maniry tsisy tena ohatr'ireny zany teto tany tamin'ny voalohany tsisy ninina maizina tsisy endriny. Ny zavatra rehetra rehefa ao anaty maizina dia tsisy endriny avokoa. Ndanake ianao ranabavy manaovaka amin'ny tsara tarehy be mihitsy dia mpio mijery dia hozy ianao ma tsy avadinay sery manafahitany sery anahy tsisy endriny lany fotsiny ny volanao a ny vidanany akanjo tsara tarehy eny fa ampireto ny jiro dia ioraka raha am'izay. Halleloia. No sakafo tsara tarehy be ny ao an-trano dia mpio amin'izay ny jiro dia ahoana fahitanareo an'ilay sakafo fa hozy ny ekizy aiza koa izay sakafo tsisy endriny fa natonga ty tany ty lasa nisy endriny dia ny zavatra voalohany ny solona ny aizina. Andininy fahatelo nanomboka tamin'ny anatsarany ty zao tontolo zao ty amin'izay Andriamanitra melohany zavatra rehetra ary Andriamanitra no hoe misy sy mazava dia nisy ny mazava dia vao nisy mazava aloha dia fa hafa aloha. Halleloia. Fanatsarana famoronana sisa ny zavatra rehetrarehetra fanatsarana fa vao nisy ny mazava dia fa nisy zavatra niovangeza be dia ohatra izany ngery avy nanandefasan'Andriamanitra ny Jesosy tamintsika hoy ny ten'Andriamanitra no diny fasivo amin'ny rehefa hitsika momba izay mazava zay amin'ny andininy fahatelo izy no hariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana zao zavatra ary izao na dia ray azy na dia Andriamanitra azy raha norona zavatra eto amin'ity tany ity dia mba nila mazava aloha Andriamanitra. Hitanao nasiny ny mazava mba ho anazy ihany koa. Andriamanitra koa tsy tia miasa ao amin'ny maizina. Halleloia. Na dia Andriamanitra azy zany dia hiasa eo amin'ity tany ity dia nanisy mazava aloha mba hanamboaran'Andriamanitra ny fiainantsika ry havana dia nanefany alohan'i Jesosy. Iza Jesosy? Jesosy ilay hazavana. Tsisy endry ny fiainan'ny olona fa ohatry ny endriky ty tany am-boalohany averiko aminao ihany le teny ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary aizina tambonin'ny lalina vomafy ary tena vomafy tsy hitantsony zay lazana azy mahita ny fiainan'ny olona tsy mety mandray an'i Jesosy fa tsy misy endriny. Ny fiainanao raha tianao hisy endriny dia raha iso mazava io. Hoy ilay tenin'Andriamanitra izy no nisy mpiainana ary ny fiainana ny fanazavana ny olona ary mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy. Misy zany fiainana olona tena mahantra fa maizina dia nomena jiro fa tsy nety nandray ny jiro dia miaina ao anaty maizina ihany. Ny fiainan'olona mahantra tsy olona tsy manam-bola. Fiainan'olona mahantra tsy olona tsy manana tomobila na manana trano. Fa ny atao fiainan'olona mahantra indrindra ry havana dia fiainan'olona tsy misy mazava. Iza ilay mazava? Jesosy ilay mazava. Jesosy ilay fahazavana. Alleloia. Hoy ilay tenin'Andriamanitra hoe nisy lehilahy nilahan'Andriamanitra Jaona no anarany andininy fafito izy tonga ho vavolombelona nambarana ilay mazava mba hinoan'ny olona rehetra ny teniny. Tsy izy anefa no ilay mazava, tsy Jaona ny mazava, tsy Jaona ny fanazavana antsika fa i Jaona ny tory amintsika ny iavian'ilay fahazavana mba
mba handraisantsika n'le fahazavana fa tonga ho vavolombelana mba raha mazava ihany izy tao anefa ny tena mazava raha misy any telo kely io ny baibolina dia misy telo kely ry ambany ry misy telo hoe izy no tena mazava Jesosy ilay tena mazava izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao zany hoe ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao ty zany aloha ao anaty maizina daholo manana fiainana maizina daholo mitsapatsapa anaty maizina daholo fa izy afaka mahazava ny olona rehetra n'izao tontolo izao izy fa io hazavany io mila raisina io hazavany io mila ekena alleloia satria olo ten'andriamanitra ny 10 teo amin'izao tontolo izao izy ary izy nge nanaovana izao tontolo izao e Jesosy ke tonga anazava ny antom-pisiny Jesosy zany anazava n'izao tontolo izao zay ny antom-pisiny zay ny raison d'être ny Jesosy atao amin'ity jaonina ity nitondra fanazavana nitondra fahazavana eo amin'ny fiainany zanak'olombelona rehetrarehetra tsy akanavaka manomboka any amin'ny pôle nord katrany amin'ny pôle sud hatrany amin'ny manodidina rehetrarehetra nyity tany ity nizany izy dia Jesosy tonga hitondra fahazavana ary tonga teto izy fa inona ny zava-dozany tsara izao tontolo izao tsy nahalala azy tsy nafantatra azy kory ny olona hoe ity le fahazavana ny fisy teo fa nisy olona vitsivitsy nandray azy ary zay rehetra nandray azy dia nahalala azy ary zay rehetra nahalala azy dia nitondra ny fahazavana tao aminy dia namindran'i Jesosy fahazavana ozy nge Jesosy e za nge ozy izy ny fahazavana zao tontolo izao e fa avy eo teny indray mpiara ianareo nge ny fahazavana zao tontolo izao e nareo nge tsy afaka apetraka any anahy mba mifandrina e fa zareo sy maintsy atao kery amin'ny vohatra ambony dia anazava ny hevitra rehetra alleloia zava-dehibe Jesosy ry havana ary ny olona tsy mandray an' Jesosy ny atao hoe olona mampalahelo indrindra eo amin'ny fiainana narefa mahita an'ireny olona reny miray arereny hoe za tsy mino an'Andriamanitra za tsy mila an' Jesosy dia alelova izy mahalelova andreny reny natao hoe olona mampalahelo tsy ianao zany no mampalahelo mety ozy hoe ndry ty ianao mampalahelo dia tena za tsy mampalahelo fa iza ny mampalahelo le olona nahita azy any mba tonga atao amin'ity zao tontolo izao ihany fa tsy nandray azy tsy nandray le fahazavana dia miaina anaty maiza dia tany foana tsy misy endriny foana ny fiainana rehefa andray an-tanana ny fiainan'ny olona anankiray Andriamanitra zay zao nisy olona nentina bavaka tamin'ny herinandro ty dia zao mba zavatra teneniny zareo aretina no nitondranam-bavaka azy fa nitoriana taminy aloha Jesosy dia nanonana ny anaran'i Jesosy tao tokantranony dia nividy baiboly izy dia nanomboka ny antso an'i Jesosy foana izy dia jerinareo aretina nitondranam-bavaka azy fa rehefa niretsaka izay marina zao teneniny halleloia efa manomboka manangasanga ihany koa fahasoavana sy ny fitahian'Andriamanitra izy tsy niresaka momba ny fitahian'Andriamanitra tsy nivavaka momba ny fitahian'Andriamanitra zany zay fa aretina no nivavahana fa aretina no nitenenana an'ilay mazava aretina no nahatongava an'ilay mazava fa rehefa mazava ny tonga Jesosy ry havana tsy torsa Jesosy tsy inona am'zany Jesosy tsy onana zany raha nazavanao zao misy torche manana torche zao tsika ohatra tsika hoe lampe de poche na fara na projecteur i Jesosy tsy projecteur hoe maizina be zany dia misy zavatra anankiray fotsiny ery dia hoe tsy lovery anany rehefa misy zavatra zany dia hery fotsiny hita Jesosy ohatrany jiro atao tokantranotsika io Jesosy lampy zany hoe mirehatra io dia tonga dia hitanao daholo ny zavatra rehetrarehetra Jesosy zany vao miditra eo amin'ny fiainan'ny olona dia tsy zavatra anankiray aretina hoe aretina zany ny problème dia aretina fotsiny tsy lovina amin'iny dia io le aretina fa hita dia Jesosy rehefa tonga amin'ny fiainan'ny olona ray tonga hazavana dia zaho zao tao anatin'ity mazava ty hitako daholo manodidina
tsisy mihitsy tsy lovina ke fa tsy hitako mihitsy aizany anina fa mazava de hitako daholy ny zavatra eny voavakiko ny soratra hitako ny erity hitako ny ordinateur hitako ny écran hitako ny zavatra rehetra satria maninona mazavatra tokantranoko ka jesosy rehefa tononona ao an-tranonareo tsy ny aretina ihany no kitiany azagaga raha ozy nareo fa manomboka manangasanga amin'ny fahasoavana manangasanga ny fitahiny ina le teny tenin'andriamanitra ao ambadika aloha jerentsika kely andingana kely a ony tenin'andriamanitra andiny fahenina be volana Jaona toko voalohany fa tamin'ny fahafenonina nandraisantsika rehetra de fahasoavana anampy fahasoavana ny fandraisanao an' Jesosy nge ry avako e nidirany mazava ao aminao nge ry avany tsy zavatra ray nge no hitanao hitanao daholo efa mizavatra ny ambany latabatra ny ambany ay misy arena miafina ao ambadika ao ao amin'ny tokantranonao amin'ny fiainanao io misy zavatra miafinao isika rehetrarehetra nge ry avana tena teneniko anao fa olona spesialina daholo tsika rehetra isika rehetrarehetra isaky ny olona ray de misy zavatra kalite tena ngeza be daholo tsika reo ary tsy mitovy tsika ary tsisy azo ambanina ny problème raha vao tsy manana an' Jesosy tsika de ao anaty maizina foana fa ny olona vao mandray an' Jesosy de misy zavatra mipotra ao de hitanao de mipotra daholo ny kalite anao rehetra mivavaka ny olona ray mandray an' Jesosy ny olona ray manomboka mipotra daholo am'izay ny kalite any olo io ayve anao ty ohatr' zao ayve anao ty ohatr' zao ayve way ayve za ty alleloia taiza daholo ary zany taloha ka ny afina ka to anaty maizina ka tsisy ninona hitanao anaty maizina zany de manina ny olona tsy mety tafavoaka amin'ny fiainana tsy nandray an' Jesosy tsotra fotsiny fa raha mandray an'le mazava ianao tonga de miariary aminao ny zavatra rehetrarehetra manodidina anao de izy le olona ohatra manomboka misy fahasoavana miditsy any pastera de raha olona hafa zany mbola tsy zatra de manontany fa ngamontsika nytondra mbavaka fahasoavana na ka ny fahasoavana mihitsy nefa teo fa zay vao hitanao ary hoy izy ten'Andriamanitra ny fahafenony ao amin'Andriamanitra ny fahafenony tonga amin'ny fahafenony tsika rehefa miaraka amin'Andriamanitra de inona daholo ireo fahafenony reo fahasoavana daholo reo manampy fahasoavana za manasa anao andro any mbola tsy nandray an' Jesosy fe anao mandraisan' Jesosy rehefa raisinao le mazava na tsetina mibavaka tsony ary mahita mavaka koa ny ara-bolako mahita mavaka koa ny ara-pahasalamako na zay tsy nangatahanao aza hoy ny tenin'Andriamanitra de omenanao mirehatra ny jiro hitanao dareo ay ve misy an'reto tato halleloia ao anaty maizina mare sasatra mitsorapaka ohatra misy zavatra tsapanao eny tsy fantatro hoe inona ary ty fa mirehatra way fahasoavana ke ty way nisy an'tika tatao amintsika tato raiso Jesosy hitanao izy zavatra hipotra ingeravana efa aminao inge mifahasoavana aminao inge fitahin'Andriamanitra teto amin'ity tany ty nangadiana ty tany ty ao ambanin'ny tany eo misy volamena misy safira misy vatosoa isan-karazany fa ny fahitana azy taloha tany foana tsy misy ninina satria naninona satria maizana fa rehefa mazava tonga ny hazavana teto amin'ny tany ty dita daholo izay teny ambonin'ny tany fa natao ambanin'ny tany aza mbola tsika ingery avana ny fiainatsika ingery avana fiainana mahafinaritra misy arena nge ao mba ao anatin'ny fiainanao io fa ny problème tsy raisinao ny mazava da ve ny olona mamony tena satria izy hoe tsy hitako tsony zay iainana eto ozy izy le lehilahy anankiray zaho izy tsisy piti mihitsy de any anaty hira mihitsy izy nefa ny anisan'ny lehilahy mpira anisan'ny hitako tsara tarehy indrindra ny sady bikana mpira tany aloha be tany zany de tsy mety mahatsapa mihitsy zany zany hoe misy mity nefa ny vehivavy ray stady rehefa misy manao fampisehoana izy miorakoraka daholo ty anazy fa tsy mety hitany zany hoe za ty nge ka tian'ny olona satria manino miaina anaty maizana vo miaina anaty mazava ianao tsapanao hoe ary za ty nge ka tena ilain'ny olona dre ary za ty nge misy mity ihany za ty za ty ke misy ilanana ihany eto am'ty fiainany ty rehefa mipotra ny mazava satria nanino raisinao le mazava ary zavatra mahafinaritra amin'Andriamanitra de zao
jesosy nalefany a jesosy a tena fahasoavana nidina tetotany teze niona tamin'i jesosy tena andray fahasoavana sy ny nandray an' jesosy tena andray famonjena tena andray fiainana tena andray zavatra tsara daholo fa ny olona ny zanak'Israely ny jiosy rehefa nahitan'i jesosy tonga tsy de nijereny tamin'ny maso hafa jesosy de tsy nataony tsy hafa tamin'ny olona rehetra de tsy le ty ve ozy izy nataony ela tsy le ty ve le zanaky ny mpandravitra iny moa tsy de amintsika many lalàny sy ny anababa ozy izy fa tsy le ty ve le na koa le ty de reny olona reny maty any fatao anaty maizina raisinao hoe manda eo akaikinao misy fahasoavana fa nilavinao eo akaikinao misy fiainana mandrakizay eka vakitsika jaona voalohany jesosy ngery avana tsy hoe mofo nohanina eny jesosy ngery avana tsy hoe fahavokisana sy ny hoe famonjena sy ny fanasitranana eny no vakitsika jaona voalohany toko 5:1-20 olo ten'Andriamanitra ary zao ny fanambarany fiainana mandrakizay ny men'Andriamanitra atsika ary ao amin'ny zanany zany fiainana zany izay manana ny zanaka manana ny fiainana izay tsy manana ny zanaka no tsy manana ny fiainana zay nandray an' jesosy ny eo metratra hoe sitra tena alleluia nahitanao azy sitrana tena nahita ny maso jamba taloha fa mahiratra alleluia ohatrin'ireny hoe hitan'le olona ny faratapony ry havana mety misy olona tao mahiratra hoe zange mahiratra ny jamba mila nyreny fa tsika ndray mahiratra fa tsy takatr'le olona fa tsy fahiratana no azo tamin'i jesosy kado reny tsy fanadiovana tamin'ny fahabokana kado reny tsy hoe na inana mofo sy azan-drano satria niona tamin'i jesosy kado reny tsy hoe sitrana tamin'ny aretina kado reny bonus reny fa fiainana mandrakizay ary zay nandahan' jesosy to dia nandaha fiainana mandrakizay ny faratapony ngerevana fiainana mandrakizay maty antoka ary raha misy olona lety tonga eto androany mieritreritra hoe andeha hivavaka mba ho sitrana ny zanako andeha hivavaka mba ho tahina amin'izay zay menakavy teneniko anao ny farany ambany indrindra zany angatahanao zany ny farany kely indrindra zany atenainao zany andeha mba hivavaka dia mba ny kely indrindra zany fa ny tena ampim-pisiany jesosy hitondra fahazavana anovany fiainantsika dia hanome antsika fiainana mandrakizay marina ngenidra ny rahalarozy asondrabe hoe manomboka ety an-tany fiainana an-tanitra fa ianao le hoe tahiny tompo io nandray an'Andriamanitra afaka tamin'ny trosa sy ny sisa fanatsarana ny fiainanao iny satria tsy afaka hiaina anaty mazava mihitsy ianao raha boka ny trosa tsy afaka hiaina anaty fahazavana mihitsy ianao mbola anaty maizinao raha mbola fatoran'ny fahotana isan-karazany dia reny aloha ny ravaina voalohany mba hanananao inona mba handehananao amin'ny mazava fa ianao mandeha amin'ny mazava io ho any an-danitra ianao aza maivanina ry havana ny fahazahoana hoe fiarahana amin'i jesosy amaivaninao fiarahana amin'i jesosy hoe zahako andray an' jesosy dia mba dry mba hita vady aho ohatra dry ndeha mba andray an' jesosy dia mba ilamina ihany ty tokantranoko ity ry havako misy manany tena be dia be tonga any an-danitra fa teneniko anao dia mba hivavaka dia mba tena mba misokatra ihany ty lalam-boly ity ry havana kely indrindra zany kely indrindra zany tetiavinao zany fa ny mazava atolotra anao fiainana tsy misy endriny soloana fiainana misy endriny ozy Andriamanitra vao nanisy mazava fotsiny hitany fa tsara zany dia fiainanao vao mandray an' jesosy fotsiny io dia to dia hita tsara io fiainana io mbola tsy tonga aloha le vola be mbola tsy tonga aloha le fitahiana be fa tonga dia zao fotsiny ny fantatrao tsara io manomboka tsara io manomboka hitanao zany tsiro ny fiainana manomboka hitanao zany amaminy zany hoe tsara ny miaina
vao mandray an' jesosy ny olona ray tsy te hamono teny zany tsony tandremo hoe ianao efa kristiana de mbola te hamono tena mbola tsy hitanao zany ny atsaran' jesosy no tsy hitanao za taloha te hamono tena atao anaty problema fa natsapako voalohany fa nandray an' jesosy ny zavatra diniko voalohany vonomboka mivavaka zany hamono teny zany manana boaty zay za efa misy potina nivakinina be dehibe tao ataoko atao anaty posina palitao de efa vonona foana ohatry efa tiako sotroina foana ka hoe nivakinina be dehibe mantsy to de mahafaty tefa fa vao nanomboka ny vavaka voalohany fotsiny ny ona tamina mpanompon'Andriamanitra anaty akivina fa ny vavaka reo mpanompon'Andriamanitra voanikeo mihitsy ny anankiray tamin'izy ireo ny resaka tamiko indray efa ela be mino fa ahitany ty fandaranty izy rapitso hoe vao tao anaty fivavahana teo anaty akivina tanteraka aminy zany fa tonga reo mpanompon'Andriamanitra vehivavy anankiroa hoe nivavaka de nivavaka ho azy tamin'izay de zavatra tsaroko voalohany de zao hoe fa maninona moa zany hamono tena ohatry ny tsapako zany isy fiainana hanomboka ohatry ny mbola anaty boka ny trosa tamin'izany ohatry ny nanomboka tsapako zany ohatry ny afinaritra ty fiainany ty ahoana ny hamono tena jesosy vao tonga eo amin'ny fiainanao to de mitondra hitanao to de mitondra fanantenana amin'ny zavatra mbola tsy misy zany kory ohatry tonga ianao de ohatry ny ambony zany fotsiny moralanao hoe ohatry ny tafavoaka ihany ty halleloia misy olona anisan'ny enitaona ny zanany marary mifanindrina marary efa makivo zany enitaona izazy io isan-kalina mifanindrina enitaona izazy io tsy miteny tsy mihetsika tsy maninona lavo zany enitaona zany fa tadidio fa kely koa zany enitaona zany raha androany andray mazava ianao ao fotoana ofeny 20 taona izazy io tsy tadidinao kory zany enitaona zany teneniko anareo zany androany ny problème teto nisy olona nandafiainana ho ten'Andriamanitra hoe tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy loza zany ny atao hoe loza hoe nandalo aminao fahazavana afaka hanova ny fiainanao amahafatorana hitondra fahazavana hitondra ho any an-danitra fa nilavinao zany hoe ny zavatra rehetra mihitsy no nilavinao azaho mahatonga na miteny anao na manana ny zavatra rehetra ianao fa tsy manana ny Jesosy de mitovy amin'ny tsy manana nininy ianao ary mampahery anao androany mety betsaka ny zavatra tsy anananao fa ataovy zay anananao an' Jesosy androany fa anananao hatramin'ny fiainana mandrakizay ary teneniko anao tsisy ninona ampitsiriritra zany tsony vao manana ny Jesosy ny olona anankiray tsy misy zavatra mampitsiriritra zany de tsy mba manana an'izao zary avana malala tena teneniko anareo tsy mba tsisy zavatra tsiriritiko zany tsony rehefa manana ny Jesosy tsy mba zany mihitsy zany tena amin'io hoe ry aniny reny jereo dy zaho Jehova ry sambatra ry anina mba manana an'ireny tena teneniko anao fa ny lehibe indrindra ny ananako lehibe indrindra ho any ananako tanao Jesosy tenen'ny devoly mikofa natrefo de meko anao zao fanapahana amin'izao rehetra meko anao ty zao tontolo zao ty de ohatrizake Jesosy ny teny tsisy tsaratsara noho izany ka lanitra aza ozy Jesosy zany manapakany ka inona ny rariko zay zao tontolo ianao nge nalatsaka tao zao tontolo zao ty ozy Jesosy ny devoly zany neka mba ampitamby an' Jesosy mezan' Jesosy fotsiny io no mba ampitamby zany ohatry hoe Jesosy zany manana le gâteau be tsara tarehy be tena mangatsitsika tsara tena de ny alavany de vo mitondra mofo maina be le mofo efa lositra kely efa niny meko fena ndraiky de meko an'ity mofo kely ty mofo efa lositra efa le azo atao maro to azo kepo azo toran'olona mofo efa lositra iny zany netin'ny devoly nefa Jesosy eo anoloany manana gâteau tsara tarehy be tena le tena fotsibotsika tena na ny crème fotsiny nohaninao de efa tonga de efa tsisy ohatry zany de iny de vo mitendra mofo efa misy biby kely mihitsy meko fana de meko an'ity Jesosy atawiko kokoa iny toerana nanipazana anao ve mba tsy fantatrao fa miandry ana niny lanitra
lozitra fa tena eko anareo fa tetinisy olona nandahany zany fa zao kosa nefa andiny faharoa vola paherika itsy tapany faharoa tsika androany alleloia efa lasa ny fotoany tapany faharoa dia zao ity andiny faharoa volo ty zavatra ngeza be koa ty hoy ny tena andriamanitra midiny faraika volo tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy vitatreo zany ny am'ireny fa misy kosa hoy ny tena andriamanitra ny faharoa fa izy rehetra nandray azy kosa dia nomeny hery ho tonga zanak'andriamanitra dia izay mino ny anarany dia ireo izay tsy nateraka andrana na sitrapony nofo na sitrapony olona fa nateraka andriamanitra averiko izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'andriamanitra raha vakitsika io hoe hery io dia misy dimy kely eo raha mitovy ny baibolitsika dia vakio hery ambadiny misy dimy inona ny soratany dimy anarana na fahefana zany hoe zao zany nidikany teny io izay rehetra nandray azy dia nomeny anarana ho tonga zanak'andriamanitra nomeny fahefana ho tonga zanak'andriamanitra Isaia toko fa 4:5 vakitsika aminaran'i Jesosy Isaia 56:5 hoy ny ten'andriamanitra dia anaovako fahatsiarovana sy anarana ao an-tranoko sy ao amin'ny mantako izy izay tsara lavitra no ny an'ny zanaka sy ny zanaka vavy dia anarana mandrakizay izay tsy hoesorina no omeko azy mena anarana zao zany raha mandray an' Jesosy zany tsika fa izay rehetra nandray azy kosa dia nomeny anarana ho tonga zanak'andriamanitra anarany zanak'andriamanitra raha mandray an' Jesosy zany tsika dia any an-danitra efa any ny anarantsika eo amin'ny manda ho ny tenin'andriamanitra alleloia veriko Isaia 56:5 anaovako fahatsiarovana sy anarana ao an-tranoko sy ao amin'ny mandako izy izay tsara lavitra no ny an'ny zanakalahy sy ny zanakavavy dia anarana mandrakizay izay tsy hoesorina no omeko azy hitanareo tena diso fanantenana zany andriamanitra tamin'ny andin'ny faraikambin'ny folo hoe nisy olona efa nandefasana ity laisinange hoe za zany zao ohatra mba handefa entana any amin'ny ambin'ny tsomakirinina ohatra entana sarobidy be mihitsy alefako avy aty Fransa ho any Koweït dia nalefako le izy dia naverina ambin'ny tsomakirinina vany le entana misy soratra avy any amin'ny posta hoe retour inona ny motif laviny makirinina le entana ohatra zany sanatria ohatr'izay nge zany hoe dia hitanao ny fahatsompanantenan'andriamanitra moa zany hoe le entana zany miverina avy any mba nikolokoloana sy nataony entana tsara verina vany le izy dia misy ohatra hoe tsy ilainy makirinina ho ny entana io fa ianao no te handefana io fa tsy ilainy io verina le entana dia izy andriamanitra eny ary fa izy ary mba nanaiky an'le izy na dia olona tsy nandefasako aza iza fotsiny nanaiky reo misy manaiky reo misy malagasy nanaiky efa tsy reo ngeny nandefasana an'le izy tamin'ny voalohany fa reo kosa nanaiky dia rehetra efa nisy olona efa nanaovana fanekena dia ny hebreo zany ny jiosy zany efa nanaovana fanekena fa reo nandahan'le izy fa nisy indray nandray nefa tsy nomeny tsy tokony anazy dia inona ny zavatra antrano reo amin'izay tsy olona anaovana fanekena hatramin'izay rehetra efa nanaovana fanekena hatramin'izay nge efa ndrea reo fa zanak'andriamanitra fa rehetra ilay tsy mba nandray tsy nandefasana nefa nandray dia reo tsy maintsy omena hery aloha reo ho tonga zanak'andriamanitra tsy maintsy omena anarany reo tsy maintsy omena fahefana reo satria tsy mitovy rehetra efa nisy olona tanànaka voafidy manana fahefana reo manana anarana voasoratra ao an-danitra reo tsika tsy hitovy mihitsy tany amin'ny fanomboana dia fa nisy tanànaka nofidian'andriamanitra reto amin'ny toerana reto izy isika zany le aty ambany aty dia tsy hitovy niveau mihitsy fa inona natao andriamanitra nomeny hery amin'izay tsika ho tonga hitovy tantana alleloia tamin'reto le tsy nanaiky reto dia nomena hery amin'izay ho tonga zanak'andriamanitra fa maninona itsika no lasa mahay manao asan'andriamanitra fa maninona tokoa tsika manao délivrance dia mavoaka devoly ny andra taiza ary tsika tsy ny anatra tsika fa nomena hery
nomenantsika ny hery a de nomenantsika ny fahefana satria vorazan'le teo hoe izay rehetra nandray azy de nomeny hery de dikan'hery hoe anarana de efa voalazantsika teo Isaia 56:5 fa nomeny koa fahefana Luka 10:19 fa hoy ny ten'Andriamanitra Luka naovaka itsika ny Luka 10:19 aiza ianao Luka 10:19 ma hoe indro efa nomeko fahefana nitsaka menarana sy maingoka sy andresy ny hery rehetra nanany fahavalana nareo ka tsisy ampaninina nareo akory io le hery nomenantsika io de efa mba manao délivrance amin'ny sabata zao tsika de manao délivrance angeza be tsika amin'ny sabata afaizary zany hery zany nomenantsika zany no ninona no nanekitsika an' Jesosy fa maninona tsika lasa ohatra mba mahay mitoriteny kely afaizary zany inona ny fahalalantsika tsy nisy fa nomena hery tsika ho tonga zanak'Andriamanitra ravako nomenantsika ny hery hery nge no mahatonga antsika lasa mahay mivavaka hery nge no mahatonga antsika lasa manam-pinoana inona ary zao mba finoana tokony anatenantsika iza mba nanantena itsika hatramin'izay fa nomena hery tsika lasa matanjaka ny finoantsika lasa minotsika alleloia de lasa tsy matahotra tsika de lasa samy miarika fahavalontsika satria tsika matoko fa zanak'Andriamanitra sady zany inona mahatonga antsika samy ady to de fantatsika tonga de mihitsika za ve teo avelan'Andriamanitra hoy ny ten'Andriamanitra ny Jeremia toko fatelo Jeremia toko fatelo andiny fasivyamby folo hoy ny ten'Andriamanitra za efa nanao hoe fa ataoko isan-janako ianao a ka omeko tany mahafinaritra de lova zay tena endriky ny firenena de noho iza ianao anao hoe raiko ka tsy ala amin'ny fanarahana aitsika zany fanaketsika an' Jesosy de niraisin'Andriamanitra ho zanany amin'izay tsika halleloia niraisin'Andriamanitra ho zanany rehefa tonga ny fotoana nandraisantsika an' Jesosy meny antsika ny fanahy ary ny ten'Andriamanitra ny Romana 5:24 zay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra de tsika koa zay ao matoko fa zanany e de ranantsika ny hery amin'ny mahazanak'Andriamanitra tsika de zay mahatonga antsika tsy matahotra zay mahatonga antsika feno hery zay mahatonga antsika tsy matahotra manam-pinoana satria nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra aiza nisy zanak'Andriamanitra ho resin'ny fahavalo zany nefa ny eza nisy hoe ny dada ny Andriamanitra zay taloha rehefa taloha miady ohatra hoe miady ady aman'olo ireny de raha vo misy miteny fosiny tandre fa zanaka général iny de tsy tonga de tsy miady na mahay miady ina tsy mahay miady aloha mangina ny olona zanaky général ianao zanaky rakoto salama fotsiny te odoro ny dadanay nefa aonao niny zanaka général iny de mody lasa tsy mititika an'iny na mahi kely iny na tsy mahay miady fa zanaka général atao général ianao za teneko anareo ireziozika fa nampime anay io taloha tamin'ny naditry zay taloha de zay ty manao course automobile manao pointe zany eo Analakely eo de ndray andro ry havana nanana fiarakodia zay a de manana misy namana anaky telo lahy zay mitovy manana tôbila mitovitovy amin'io mitovy ny tanjany de zay telo lahy tonga de misetrasetra be am'le samy manana tôbila de misetrasetra be eo Analakely io efa tantareko anareo ihany zany fa mbola velako tantarainy de tam'izany natsika mihitsy ny polisy de zay manao pointe de samborina de hidina violent de mandoa lamandy de zay zany tam'izany eo Analakely manomboka amin'ny valo sasany alina de mandeha mafy be mitokodina eo amin'ny avenue eo ny olona rehetrarehetra de any amin'ny ndraiky amby folo sasany alina ndray mivoaka am'izay ny polisy avao amin'ny central de vo miala avany de fantatra hoe reny fa mivoaka ny polisy misy mandeha tongotra misy mandeha tôbila de samy mipetraka atao le fivonona ny tômôbily de samy mipetraka de misotrosotro izy fa zay te hanao intéressant te ho hitan'ny olona te hiavaka de efa nivoaka ny polisy de hoe zao ny ataotsika andao anao tory ray farany de to de mitsoka mody de za mba anisany telo lahy zay
golfa telo lany tomobily zay niaraka de milahatra to de mandeha mafy de atao mikika reny tobia de de lasa miodiny ireo mandeha de avy eo andeha hitsoka de miodina aty amin'ny hitanareo aty amin'ny institut hygiène sociale aty amin'ny institut miodina avany hoe andeha hitsoka ody ay zay efa nendrasan'ny polisy tao ambadika tao ay zany polisy tamin'io efa fetsy mody misy mivoaka very amigara nefa ny sasany efa miandry ato fotsiny zay mitaty zay mbola manao izay le mbola nanao tamin'io tonga de nambana polisy tamin'ny basy janona dolo tsy nampoziny voaka ny tomobily dolo de voaka mandoalika de zahako ny nandoalika voalo sady nangovotra de le namako miteny tamo mitsangana raty fa inona sy manana zany polisy ny aoare misy basy tsangana fa tsisy ony zany de mivoaka avany de ireo namako reo fa reo namako reo zanaka olona mahitahita be zanaka olona tena hoe reny le tena lehibe nahandro mpanjakany reny ny dadany tena hoe olona tena ohatr' zany voaka de ay ao anaty tobily andrareo misy garde du corps de mivoaka le garde du corps de mampiseho basy mampiseho an'le misy le basy ato reny fanazava amin'le polisy izao zany de mandainganaingo areo zany zay zany andeha hanao intervention natokana eny andeha mafy be teo ohatrotrotro izy le polisy tanao manao pointe ohatrotrotro de mifamalimaly zao de fanasavangeo za zany tonga de niteny tamin'le polisy fonare tompoka satria zao miresaka le polisy zanakanina ony io satria mididinika kely hoe zanakanina ony io de za amin'io tonga de etretika dadanay zanaky zany moa za zanaky rakoty salamo azy aterana re zany lehibe ana inona mo papanay lehibe a soferana taxi teo Tsavola papanay président taxi teo Antananarivo taloha de tena hoe dadanay président taxi tonga de nandoalika any sefo fona avazatsy anao zaho tsy mehezany namako fa za tam'izay nangovotra de tonga de izy le polisy ianao zany ndalo mandeha fa ianao mahay mananina de le namako mbola ny famalimaly teo za koa nalefa nandeha mio satria mibabaka bebaka ampalohan'ny fotoana hitanareo atsika rehefa mbola tsy zanak'izany izy tsy mahavita ninina zany ny olona zanaky ny enjana tonga de tsy matahotra zany izy ale zanany ary ambanana basy zany reavana za ambanana basy zany fa tena tsisy tadidiko tsony ny zavatra tena mba tsy torana ary basy miranirano eo amin'ny varavarakely ny tobilinao tsy nahazany sava daholo le toka sotrona teo de tsisy tsony basy fa ny namako tsy natahotra satria maninona zanak'izy izy fantany ny dadany ny ako fantatro ny dadako fa ankehitriny fantatro koa ny tena dadako fa izay rehetra nomeny raindray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra de hitanao ny mahatonga anahako eo am'izay zany mba eto ambavaka detiko ambavaka ianao to de izy mahatsinaza matahotra satria maninona ary satria za zanak'Andriamanitra ianao nge tsy tokony atahotra zanak'Andriamanitra koa ianao amen de zany no mahatonga atsika mila mandray an' Jesosy raha tsy mandray an' Jesosy tsika tsy afaka andray an'Andriamanitra raha tsy mandray an' Jesosy tsika ony tena androany Matio toko fafolo andiny faefatra amby folo mara-pananatsika azy Matio toko fafolo andininy efapolo aizy izay ony tena androany izay mandray anareo de mandray ahy ary izay mandray ahy de mandray izay naniraka raha mandray an' Jesosy tsika de mandray an'Andriamanitra raha manompana an' Jesosy tsika de manompa an'Andriamanitra ary raha momba atsika Jesosy Andriamanitra koa tena momba atsika de inona ary ny atahorantsika androany tsy mbola tary ianao raha hatramin'izay anao mbola nanao tsinitsinina zany hoe za mivavabavaka eo fa tsy mila Jesosy za miteny anao androany mba iso Jesosy fa eo amin'ny fandraisanao azy fotsiny no tonga ny mazava de misy endriny am'izay ny fiainanao tady dio le endriky ny tany taloha tsy nisy azavanina tsy nisy ninona tsy nisy endriny
ianao zany rehefa manomboka mivavaka ny problema mety mbola tsy miva fa ny azoko antoka teneninanao efa metsara ny fiainanao ny trosanao mety mbola tsy afaka ozy ianao vinany ary no afaka ty fa za mitenanao tapitra treo ny ratsy miseho amin'ny fiainanao fa manomboka metsara am'izay foana io satria manomboka misy mifahazavana re fikarakara ny tany Andriamanitra asiany hazo eo asiany hazo fihinam-bo eo asiany anana eo asiany rano eo asiany trondro anaty rano asiany zavatra mahafinaritra ny hazavana ny loavan'izany raiso Jesosy reo fanontaniana rehetra eo amin'ny fiainanareo ahoany ty raiso fotsiny Jesosy raiso le hazavana tonga de misy endriny fiainanao de ozy ianao mahafinaritra zany fiainana inona mahatonga ny fiainanao mahafinaritra nandray an'i Jesosy ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ho tahiny tompany antsika menakavy raiso Jesosy isika nandray azy ny olona tsy nandray fa isika nandray de io Andriamanitra fa manao ezaka iny anezaka ataon'Andriamanitra ampiny foantsika mba ho tonga zanany meny fahalalahany enitsika de ampiny enitsika de ampitombony eny ny finoantsika de amasininy enitsika tsika tsy mahay manamasy tena ry avany Andriamanitra nge manamasina atsika tsika tsy mahay manao tahotra fa mifanan'Andriamanitra ny midina ao anatsika de mitondra tahotra n'Andriamanitra tena atsika de misy feo amin'ny fieritreretana fanamasina miaraka mandeha amintsika azo manao an'izao ianao fa so tafasaraka amin'Andriamanitra eo entsika fa lasa endro azy izy ary natonga atsika endry ny ray aman-drenitsika ve ny havatsika sy ny sakaizantsika ve fanahan'Andriamanitra nanome anao hery ho tonga zanak'Andriamanitra ho tahiny tompany antsika menakavy ahereza voray angamba ny afatra fiainana mandrak'izay nomena antsika ao amin'i Jesosy zay manana an' Jesosy de manana fiainana mandrak'izay Jaona voalohany toko 5:24 no tena antsika namarana antsika an'izay teny zay ho ny tena Andriamanitra Isaia 40:22 mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao fa mivonahitra Jehovah efa miposaka aminao izy teo Isaia 60 mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary vonahitra Jehovah efa miposaka aminao fa indro aizy na manarina ny tany ary espito manarina ny firenena fa aminao kosa ny posahan'i Jehovah ary aminao niseho ny voninahiny ary firenena rehetra manatona ny fahazavanao ary mpanjaka mankeo famirapiratany fiposahanao hitanao ianao io rehefa mandray an'i Jesosy ianao de misy mazava fa aza mionina eo mitsangana de miazava fa tonga ny fahazavanao tonga Jesosy eo amin'ny fiainanao espito manarina ny olona amin'izao fotoan'izao manarina ny fiainan'ny olona fa ianao tsy voasarony espito zany satria maninona aminao kosa ny posahany Jehovah ary aminao nisehon'ny voninahiny de inona amin'izay ny zavatra mitranga ianao amin'izay ho atony ny firenena rehetra de ozy ny olona andao hivavaka amin'ny Andriamanitra radorakotosaramsika ohatrany mba tena ozy ny olona zay mba hanakaiky zay araka aminareo fa tena momba anareo tokoa Andriamanitra ozy ny olona mantsy zanak'Israely alleloia de mba ho tahaka izany koa anao voninahitra nefa n'Andriamanitra afaka manao appel ary nareo zao tapitra ny fandarantsika tapitra ny toriteny tapitra ny famelabelarana izy ary mba izara fahatsapana afaka miantso amin'ny compte ary nareo zao de zay appel miditra voalohany eo zay miditra voalohany eo no ataotsika mizara fahatsapana ampidiritsika lalahantsika tojo izy miditra voalohany teo de izy izara fahatsapana de izara ihany koa zay fahatsapana sy zay voarainy tao anatin'ny toriteny mialatsiny amin'ny tojo fa voapositry ny iny testy voapositry le tokony amaly de lasa le manapaka ny vovaliko efa mirapel ny tojo io de io ary menanao ary fitenenina raha latojo allo nenahy zany tena zavatra nahakasika be ana tamin'le toriteny de hoe Jesosy tsy lampe de posy fa tena hoe fahazavana taka ny masoandro de tena nahakasika ana hoe tena zany tokotrany teo marina Jesosy hoe fiainako rehetra tsy anankiray tsy hoe saika mikadra ihany de teo Jesosy namonjy ana fa ny zavatra rehetrarehetra na fitahinana ny ara-panahy ny ara-bola ny rehetrarehetra ny fahasalamana sy ny sisa de kasiany daholo na zava daholo de ohatrany hoe tsapako be izy tamin'ny zavatra ny lalovako sy ny fiainako de sorako an Jesosy zany tainy Jesosy daholo tsika rehetra alleluia amen alleluia makasitraka ny rahalatoditsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana mbola misy aminareo andao
ataontsika miteny ranabavitsika Erika zay apelana absensato anakefatra androany ny avelantsika manao mizara fahatsapana misaotra andralatojo tamin'ilay mizara fahatsapana ao ary ranabavy Erika menanao indray ny fitenenana inona ny fahatsapana Erika. Makasitaka pastera manitenena dia maveny fahatsapako Jesosy no fandraisantsika amin'ny Jesosy no tena fiainana ahitana fiainana fandraisana dia izy ihany koa no anamatsika irery tonga teo zanak'Andriamanitra. Tsika izany rehefa manana an'i Jesosy dia tonga dia atanatsika Andriamanitra izany hoe mitondra anarandriamanitra dia zanak'Andriamanitra. Alleluia. Mankasitraka ny ranabavy Erika tsika tamin'izay fahatsapana izay andao hoe mba omenotsika indray ny fahatsapana izay enony ranabavitsika Itody Raonisoa miantso anao amin'izao fotoana izao izara fahatsapana Itody Raonisoa amin'izao fotoana izao. Teny tompo Itody Raonisoa omenanao ny fitenenana. Andrikelitsika eny ranabavy Itody anao ny fitenenana ary mizara fahatsapana. Voninahitra ny Andriamanitra rehetra aminy izao dia mahatsapa be mihitsy ny amin'ny taorian'ny toriteny sy famakafakana ny toriteny fa dia nandray Jesosy dia mazava tokoa ny fiainana. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka ny ranabavy Itodysika ny zara fahatsapana. Andaotsika hoe mba hiantso ny ranabavy Mami tsika. Ranabavy Mami zandry kely Mami any Koweïty any fa izy koa mba manana fizarana fahatsapana. Tsy na zareo irery fa nareo nizaniza tonga eto dia afaka milaza zay fahatsapana. Inona fahatsapana ny zandry Mami ary azafady. Mankasitraka pastera ny fahatsapana izay voarak'izany tena hoe mahatsara sambatra be za fa tena hoe Andriamanitra fahazavana tontolo izao zegny hoe ny fahatongavany tamin'izao tontolo izao zay natory resy lahatra tena hoe resy lahatra manana fiadanana tena hoe afaka amin'ilay hoe manana fiainana modernisme satria zanany any Jesosy. Alleluia, tena hoe misaotra an'Andriamanitra satria izany indray fa zanak'Andriamanitra nandray azy ho fahazavana. Alleluia. Alleluia, mankasitraka indrindra ny ranabavy Mami tsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay misaotra anareo rehetrarehetra efa efatra zay misaotra anareo rehetrarehetra fa mety misy aminareo mbola nika iantso fa ataontsika efatra isan'andro aloha no mizara n'ilay fahatsapana dia isaorana anareo nandray anjara tamin'ny fizarana fahatsapana. Mahafinaritra be mihaino an'ilay fizarana fahatsapana io satria hita mihitsy hoe tena nihaino an'ilay toritelinareo ary tena niaina an'ilay toritely ka maherezatra ary rapitso indray tsika mbola misy fizarana fahatsapana foana isaky ny tapitra ny toritely. Alleluia, tsy nareo mahafinaritra ilay izy mahentana antsika mba hihaino hatramin'ny farany. Jesosy amaly fitenareo rehetra izay niditra teo. Alleluia, mahakasika be daholo ny fizarana nataonareo. Andao ary eno iritsika aoriana ny tehitytsika hivavaka avy hatrany dia mba hainao hoe mba efa mba nanontany teny hoe Jesosy fa iza tokoa moa ty zahako mba mividinao tao anatin'ny maro hoe olona firy jerenao reo fotsotsiny fa dia nino olona manodidina anao raha izy daholo ohatra ny fianakaviana manontolo hatramin'ny lavitra indrindra namanao rehetrarehetra hatraminao mbola kelika mandraky ny androany ny mpiray tanàna aminao na ataoko hoe mpiray firenena aminao nahoana no ianao lasa tonga mangetaheta ian'ny toriteny androany alina lasa tia miainao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy mba fanontaniana mipetraka aminao zany ilay ohatra ny variana any Jesosy za aloha dia teneniko anao hoe tena variana ary manontany tena takantete hoe fa iza moa za Jesosy no nitondron'ny fanondronao dia laviny koa ary tao anatin'ny maro olona maro eto tany no nividian'Andriamanitra anankiray roa telo ray amin'ireny ianao ho tahin'ny tompony antsika rehetra. Amen. Ivavaka tsika ao amin'izany izy zany.
fokony ankoka ny fokony ankineloka rany amiko olondratsiray zaho nefa no fihininao ao netsapeo atratrarao ao fanevatevao efa natao tsy misy ao nefa no takarinao indronavotarao efa maty fanay ao indrisy fatolaminay ao mbola novelominao ao takanao zarakao ao Jesosy izamutizao nutiavinao sinavutanao nifuku nufenuyinao nifane masinao tetulunenanao Jesosy izamutizao nutiavinao sinavutanao nifuku nufenuyinao nifane masinao tetulunenanao Sungai non banita Zani fiainanay na paradisa Misautra ng famanisayaw Zani fuku marsinaw Nifuku feno fiananana Santari kurufit sa hala Fanevatevaw Efanataw sumisaw Efanutakarinaw Nifuku nufenuyinao nifane masinao tetulunenanao Jesosy izamutizao nutiavinao sinavutanao nifuku nufenuyinao nifane masinao tetulunenanao nifuku nufenuyinao nifane masinao tetulunenanao nifuku nufenuyinao nifane masinao tetulunenanao Amen Jesosy sotra Jesosy malala teraina ny anaranao Jesosy manontany tena tokoa zay hoe fa iza moa zay Jesosy anombanome erika ho tonga zanak'Andriamanitra Amen Jesosy tera ny anaranao zay tompo dia manome voninahitra ny anaranao fa tsara ianao ary tsy misy toanao tsy misy azo oharina aminao Andriamanitra lehibe be fitiavana be fitahina be fahasoavana
ary Andriamanitra tsy mba namera anay tamin'ny tsy fahalalanay fa nanoro hevitra anay, nanoro anay le lalam-pitahina dia le fahazavana lehibe dia Jesosy Kristy Tompo zanaka ao Andriamanitra. Misaotra Jesosy misaotra anao nanaiky nanazava ny fiainanay fa voanandray anao tokoa zay dia niova ny fiainanay, voanandray anao tokoa zay dia nanomboka niova ny fiainanay ho anao rery ny voninahitra. Ny antony zao fiainanay rehetrarehetra zao ry havana malala, ny zavatra rehetra izay iainanao io noho nandraisanao an' Jesosy daholo io. Lasa salamina reo menakavy noho nandraisanao an' Jesosy io. Niova ny fiainanareo tahiny ny tompo ny fiainanareo noho ny fandraisana an' Jesosy ilay mazava daholo zany. Meo voninahitra izy dia rao ny anarany fa lehibe izy. Misaotra Jehovahandriamanitra, misaotra fa izay tsy nahay nanantona anao fa ianao no nanoro anay ny lalana, nanome anay hery nafahanay Andriamanitra nandeha nanantona anao, nanome anay hery nafahanay tonga andeha hanompo anao. Hitanay taiza moa Jehovahandriamanitra izay hanompo Jehovahandriamanitra izay tsy fantatray fa hery avy aminao, na dia mety ny nandohalika eo anatrihanao azy, mbola hery avy aminao no nafahany lohalika ny forotra, hery avy aminao no natonga ny fona hitorotoro, hery avy aminao no natonga ny lohanay hiandrandra ao an-danitra ao fa tsy hitanodrika intsony, hery avy aminao no natonga ny tananay misandatra, hery avy aminao no mahatonga fifaliana ty anatinay Jehova, ka na dia mandalo mafy azy izay dia hainay ankehitriny ny mifalina dia ao anatin'ny mafy, satria efa nomenao hery zay ahay atoky anao, ahay hiandrandra anao. Fa raha mandalo manjomona ny fiainanay androany, ny fiainanay akapobeany mihitsy nefa misy mazava tsy maintsy miposaka ny masoandro rapitso, tsy mijanona anaty ady mandrakizay zany zay Andriamanitra mandalo reny fa ny fahazavana efa mitoetra eo aminay, tsy misy mampatahotra anay. Hery avy aminao Jehova mahatonga anay samy manitsaka ny fahavalo, hery avy aminao no mahatonga anay samy mandeha tany efitra manitsaka menarana sy maimboka, satria ireo efa nanomera anay hoe tsisy akasika anay zany. Misaotra Andriamanitra, misaotra ny amin'i Jesosy fa Jesosy ny fahazavana eo amin'ny fiainanay, dia mazava ny fiainanay Jesosy misy endry ny fiainanay Jesosy ny fahasoavana avy aminao zany. Misaotra Jesosy voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Tahio ny teny mba tsisy ho latsaka an-dalana, fa tahio ny teny Jehovahandriamanitra mba hamoa izay nahafafy androany fa nainao masina ny hanondraka an'izany. Ianao hanondraka an'izany fa nainao masina ka hitombo avy zato eny tsy manam-pataperana eo amin'ny fiainana Israely. Betsika ny tsy voalazako teto Andriamanitra. Mety misy olona tonga eto te hangata zavatra fa ataovy tsapan'izany olona zany fa rehefa nidina ny hazavana dia mipotra amin'ny zavatra rehetra. Ny fiainanay mihitsy nefa tahina Andriamanitra, ny fiainan'ireto olo reto dia efa tahinao, azavelanao aya, anana aya ny amin'ny hoaviny sy ny amin'izay hohaniny sy izay hosotrony sy izay ho tafidy. Fa fantatrao fa mahasoa azy zany dia ho ataonao mihoatra noho izay nieritreretiny, mihoatra noho izay nieritreretinay Andriamanitra ho ataonao amin'ity fiainana ity. Ho anao ny dera laza saotra sy voninahitra hatramin'izay dia ho mandrakizay. Misy saotra Jesosy io. Halleluia. Amen. Ivavatsika amin'izao fotoana izao ry havana ho an'ny firenena. Ndao mpandrotsika nabavintsika Eliza Tsiala avy any Koweita ivavaka ho an'ny firenena. Tahy tompo ara nabavy Eliza anao ny fitenenana. Tahin'ny tompo pastera mianakavy dia tahin'ny tompo koa sika rehetra. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ny amin'ny fantaterahan'ny fotoam-bavakintsika tamin'ity an'ity. Dia mbola hiara hivavaka sika ho an'ny firenena. Misaotra anao izay ry Jehovahandriamanitra io, nanomezanao anay ilay fahazavana dia Jesosy Kristy izany. Ary mbola mametraka amin'ny fotoananay rehetra eo ampelantananao Jesosy mba tena hoe anananay fotoana hamakiana ny teny satria ny teny dia ianao Andriamanitra. Misaotra anao izay Jehovahandriamanitra raha mbola nomenao izany teny izany ary nampafantatra anay Jesosy fa raha ohatra izay Jesosy ka mbola tsy nandray anao dia tsy nahita an'izany fahazavana izany. Nefa izay Jesosy dia efa manaiky izay fa ianao no tompo sy mpamonjy ny fiainanay ary ianao no fahazavana izao tontolo izao Jesosy. Ary eto kosa izay Jesosy dia tena hoe mahapetraka anao nanomezanao an'izany fahazavana anay izany ary mahagaga sy mahatalanjona tokoa ny asanao Jehovahandriamanitra.
satria ao aminao ny fahafenona rehetrarehetra. Jesosy malalo, fantatray tokoa fa ao aminao le misy ny fiainana mandrakizay Jehovahandriamanitra, dia tsy ny eto an-tany ihany no omenao anay Jesosy fa hatramin'ny any an-danitra koa dia omenao anay. Dia apetranay feno am-pelatananao izany Jesosy ary eto izay dia mbola hivavaka ho an'ny firenenay Jesosy io. Jesosy malalo, apetranay feno am-pelatananao firenenay. Ary tena mahatsapy izay Jesosy, maro ny zavatra miseho amin'ny firenenay miolana Jesosy malalo, satria tsapanay fa mbola betsaka Jesosy malala nandray an'ilay fahazavanao Jesosy. Eny fa mandeha mivavaka Jesosy nefa tena hoe mbola betsaka ny olana, betsaka ny zavatra misy ny faty olona Jesosy, ao ny marary, ao ny tsy fanapialofana Jesosy. Dia mba mangataka aminao izay Jesosy, jereo manokana ny firenenay mba handray an'ilay fahazavanao dia Jesosy Kristy izany. Tena mba hoe ho tafaray tanteraka aminao izay Jehovahandriamanitra, satria ianao no tomponay, ianao no mpamonjy anay, ary tsy manana nizanisa Jesosy fa tsy ianao rery ihany. Ianao no andoli anay Jehovahandriamanitra, ianao ilay fahazavana izao tontolo izao Jesosy, dia jereo manokana ny firenenay Jehovahandriamanitra. Ankinay aminao izany Jesosy, mba tena hiveriteraka eo anatrehanao. Matoky izay fa eo am-pelatananao firenenay Jesosy amin'izao fotoana izao, dia raisoka ankasitrao izany vavaka izany Jesosy. Ary nisy ny tsy voatony mivavaka dia ianao malala ny atao-poko tsisy miafina aminao. Misaotra Jesosy malalo, mankasitraka raha eo. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra andranam-bavintsika. Elizatsialy sika tao anatin'izay vavaka matsiro be ho an'ny firenena izay. Andriamanitra manakaripasoavina ane amary fitianao ranabavy dia tonga avy amin'ny ambony indrindra, dia maherezatra ny hatrany amin'ny asan'Andriamanitra, dia Jesosy ane amary fitianao. Alleluia. Dia isika rehetra moa zany dia mino fa efa vonombonina isika hiditra anatin'ny alim-bavaka fiderana izay ataontsika ao aorianan'izao fandarana izao. Ao anaty zomony raha antsika ao anatin'izany mino fa efa vonimboninao ianareo dia manome fotoana antsika izay manaraka eto kosa, manome fotoana anareo raha mpitso tahaka izao indray raha mpitso fotoana antsika dia manomboka amin'ny valona sasany tahaka amin'ny mahazatra rehefa zoma, satria dia mialohan'ny fandarana vavaka fiambenana dia tonga eto no mampionina mitondra antsika ao anaty fandarana misy andrata amin'ny valora sasany zay dia ao aorianan'izany tontsika dia hiditra anatin'ny fandarana vavaka fiambenana amin'ny valora sasany zany manomboka tsika raha pitso dia manatena hitanareo indray raha pitso raha mbola songa amin'ireo alanitra Jesosy dia eo neto tsika rehetrarehetra raha tia kosa mbola velonaina. Dia samita iny tompo ary dia mahereza mahatanja. Misaotra nareo tamin'ny fandraisana anjara, misaotra ny izy efatra menadatsika tao anatin'ilay fandraisana anjara filazana fahatsapana raha pitso mety mba anjaranao indray. Alleluia. Dia tonga avasoa soavatsara isika menakavy. Amarana fotoana ary tsika ny fiarahantsika eto tapitra, fa ny fiarahantsika mbola tsy tapitra raha miditra ao amin'ny site web ny Akiradio ianao dia ao amin'ny akiradio.radio 12345.com, akiradio 12345.com. Manasanao dia samby tahiny tompo isika menakavy asekerenareo fa efa voninato ireo namatsika izay efa hiditra tao anatin'ny Zoom. Halleluia. Anio mbola tsy misy sary izy ireo efa ao ny vonimbonina hiarika ny alim-bavaka kely. Raha pitso ilay tsika miona fa Jesosy ny voninahitra samita iny tompo daholo maherezitsika tsirairay avy. Halleluia. Amen.